Faly miarabantsika tsy avindray tsy tia alatsinainy fa 20 volana jolay ity faly manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy ihany koa alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonaina ny dia vavaksika dia nay tsara andrizan-danitra tolotra ianao ny tera ny laza ny ady sy ny voninahitsy satria anao izay satria mbola nomenao an'izao maraina izao indray ahafahanay mahazo ny fahasoavanao mahazo famelan'ny keloka avy aminao ary koa mandray ny hery avy aminao. Tompo miteza ianao hanavaonay ary koa androtsaka ny fitahinao sy ny fitiavanao aminay tsirairay avy aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofonainantsika amin'izao dia manay finoana sy teny fikasan'Andriamanitra nalaina amin'ny Habakoka 2:1-4 manao hoe indro feno avinavina ny fanahiny ireny fa tsy mahitsy ao anatiny fa ny marina ho velon'ny finoany amen. Tamin'ny fotoana nanjakany Josia sy taona maro talohan'izao dia nieritreritra ireo olona nahatoky tao amin'ny Joda raha ho tanteraka ihany ireo teny fikasan'Andriamanitra nataony tamin'ny Israely fahizay. I Habakoka no nilaza ireo fanontaniana feno tebotebo ireo raha nahita ny finoan'ireo olona tamin'ny androny ka namoaka izay mavesatra tao am-pony manao hoe Jehovah indrisy ny alehan'ny efa nitarainako nefa tsy nenoinao. Ny finoany izay nihoatra ny azo heverina ny amin'ny ho avy dia nifikitra mandrakariva tamin'ireo teny fikasan'ny sarobety momba ny fitiavan'Andriamanitra ireo zanany mahatoky ka nanao hoe tsy ho ringana isika. Niaraka tamin'ity fanambarana mpinoany ity no nametrahany toe-javanisy teo aminy sy ireo vahoaka mino tao Israely teo ampelatan'Andriamanitra mpamindra fo. Ny finoana izay nanatanjaka ny Habakoka sy ireo masina sy marina tamin'izany fotoanan'ny fisedrana mama izany no finoana izay mitahiry koa ny vahoakan'Andriamanitra ankehitriny ao anatin'ny ora-maizina eo ambany toe-javatra mangidy dia afaka mitahiry ny fanahy ny toetra eo amin'ilay loharan'ny fahazavana sy ny rehetrarehetra ireo kristianina mino an'Andriamanitra. Isan'andro amin'ny alalan'ny finoana dia havaozina hatrany ny fanantenana sy ny herim-pony fa ny marina amin'ny finoana no velona. Tsy maintsy makasitraka sy mikolokolo ny finoana izay niainan'ireo mpaminany sy apôstôly isika. Finoana miorina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ary mianjy ny fanafahana araky ny fotoanany sy ny fombany. Ireo teny azo antoky ny faminaniana dia iona amin'ny fanantenana sy ny fahatanterana farany rehefa ho avy amboninahitra ny tompo Jesosy mpamonjy atsika. Ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo toy ny tamin'ny alalan'ny mpaminany izay niezaka nampahery an'i Joda tao amin'ny fotoanan'ny fihemorana tsy nisy toa azy dia aoka isika ilaza ampahatokiana hoe Jehovah dia ao amin'ny tempolo masina mangina eo atrehany ry tany rehetra. Aoka isika hitoetra ao amin'ny fahatsiarovana n'ilay afatra mamitsika manao hoe fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro ary mikenjy ny farany izy ka tsy ho diso. Enina dia mitarejetra izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy fa tsy hijanona. Dia mba ho tanteraka aminao tokoa ny izany teny izany hanana faharetana ary hitombo finoana amin'ny fanarahana ny tompo anenao ka ireo vavaka izay fanasaratra rehetratr'izay dia ho valen'ny tompo tokoa amin'ny fotoana mampety azy aminaran'i Jesosy amen. Ry Andriamanitra tsara andrisan-danitra mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'izany teninao izany ampianaro izay tompo mba hanana faharetana voleo ihany koa toe-javatra iainanay mba ho mba hampinoana ka tsy hisalasalany amin'ny teny fikasanao izahay fa atoky sy hanatenanao hatramin'ny farany aminaran'i Jesosy amen.